Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Hazo lava rolahy, hazo lava toy ty loza mare kay hundy i premier ministre Tsay Christine io tiniaviany atoliara ao miaraka amin'ny forongany aby alrapolany raiky niavy no maliny hanome baiko hoe mise reo miaramila no zandaro polisy préfet fa hampidemodemiko no hanambotsambotsy no hamono antsika gasy aby ao ntsika valo amby folo foko valo amby folo indrindrindra atsika masokoro tanalana vezo tesaka tanosy lafa tao foko miola mizizo tsy manaiky bazy toliara tia nanome baiko ty premier ministre ty Androany Tsay Christine fa izay misaka ty handrosoa no ty handehana tety kasy bazy toliara tia mila demodemo ty fofoky toratoraha i gazy ero mampiratsa dranomaso ranondelo mampitsororoko ranondelo rey sambotsambori nareo henany eo tsika henany ho sambosambory ireo hapidiry amy ambala taovangy aroa ankipa ao atao sakotsika hajobojobo ankipa ao ho gadragadray ho vonoe ho tifitifiry satria manaka i fihinay langy reo manaka i fihinay mangy reo satria lalangy reo tia fa mitselatselaky drala 80 millions de dollars ay ka tsy mila sakasakana isindriky isindry lela ireo ka nomeny baiko ty nandroany hoe mise miaramila zandaro polisy ro procurera ka nareo le ro procurera mba mifinja toera fa ka mipetraka amy toliara io ao nareo ke miaramila no zandaro toliara iaby io polisy io fipe nareo anaky toliara ao mangala affectation fa tsy nareo ty raha indaty baka dego any tia hamonovono hanetitetiky itaranaky no ilongo i filaiatsika iaby tia ka mangataka aminareo zahay eke nareo zandaro polisy miaramila iaby io mandehana manao affectation fa indroany ty dianare tsy vokatsy lavanily io fe tsy voavaha ilahilahy ty orony manao oro de chevaux tia tsy voavahany lavanily Diego roa na vilivily reo tana i Diego no sibe tia vo ingo ke avily ke toliara ka nareo iaby manao begaloa anaky toliara tety bokotsy nareo miraraky le manao samony ampelatsy ampilahy ore tia manenky akatao tia bokotsy nareo maro manao samony ampela tanao ampelatsy ampilahy ty mony bokatrabokatraky rey manao rey bokotsy nareo handeha nareo henany io zany hanome baiko anaka miaramila nareo anaka zandaro no anaka polisy nareo reo hampidemodemoko ianaky toliara ao fa ede nome Tsay Christine e ordre nareo ty nandroany ka nareo lahy mba mandiniha tiaka hanoenareo inareo zanadriaky inareo masikoro arivolahy inareo tanalana zay tsy manenky aka ao fa tsy andesy azy telo efatsy mikely anaka ndaty anaka moky rety mitsangana nareo maro ke ty antesaka ty tanosy mivelo amy riaky mivelo amy fambole atia maro ty antemoro ke mipetraka amy tana avaratsy any mitsangana nareo ary ka manenky aka hanoe reo tia izahay toa moa andinisy reo ty dossier mahakasika anay le hoy tia laha moly mantanany fe iaka toy lafa hatao ty hatao azy ho hialiay avao ke tena lote mamy andafy toa mero tia 2500 euros par mois tia hiala ty fa havonjy iaka 12 000 tsy hovovoky antana tia ka inareo mandiniha no meritsereta ikabetronareo fa anaky toliara ao tsy ho vita mandiniha no meritsereta ikabetronareo fa tsy hatahotsy basy tsy hatahotsy crimogène tsy hatahotsy akaiaka alogologoanareo ho ino zaka ino zay aho tsy tahanjiva retine tsy hanenky io nareo me ordre iaby henany zandaro polisy miaramila tsy ame tsy vetsy fa manenky ordre ome Tsay Christine tia
hamohay bazy io hiaro vazaha amindaty hivily tanà bazy tia inareo va ty valy aminananareo tsy atoliarao fa amy tanà misy anareo niboaha ty niterahan'ny reninareo amy renina babanareo agny ka hampidemodemoko nareo henany fa tsy ampy ndaty 10-20 mahery na ratsy tian'olonareo tamy herinandro lasa ininy fa hanjeky nareo henany io zany satria omea orda mandiniha isavy nareo dinihonareo soa hoe longonareo foetsy raiky aminareo tanà raiky aminareo razany raiky aminareo ndaty hampidemodemo ndaty baka degoany ty tanin'ny raza io ty ilevena eo degoany fa tsy raha toliarao tsy raha misy lolony ty haviro eny tsy raha misy lolony ty ankiriho eny tsy raha misy lolony ty antimo any fa avaratsaro iry adegoany milevy indaty maro iaby nanire samy mana taniny ilevenany mana taniny razany ka ingy ke nareo anaky toliarao henany fa edenareo maminareo i trésor tia amy lape io maminareo be five beni tia amy karama tia vo hampidemodemoko nareo henany io tsy hampitseretsereta mandiniha isavy nareo no sagninareo fa tsy hahasoanareo raha ataonareo izahay ke hanao ty hataonay baka andafy atoy hanao ke zahay hampanao ty akahanoena ihany ke hanome orda ke zahay ke ndaty ze azonay omenay orda manahaky nareo nome orda tandroany io tsy meritseritsy sahy retia Sormona roa satria nahandra hatramin'izao ny fivorian'androany moa dia fivorina izay nataon'ny OMC national mba ahafahana manazava ny tetikasy roa mamivondrona ny fiarahamonina ny ray aman-dreny ara-drazana ara-panahy amin'ny vondrona politika ihany koa aty faritra tsy mandrefa ny faindrindraindrindra dia natao ho an'ny vahoaka izay solotenan'izareo roa satria fantatrareo fa ny fidram-panjakana dia mametraka ho laram-pahamehana ny fampirobona ny indostria ny zavatra mamaritra ny otrik'arena aty amin'ny faritra atsimo andrefana dia ny mahakasika ny arena kibony tany raha mampiroborobo ny indostrie tsika dia mahakasika an'izay industrie extractive zay zany no zava-dehibe fantatsika fa misy ny tetikasa base toliara izay tetikasa anankiray izay napetraka atsika ho tena fanotra fampandrosoana aty amin'ny faritra tsy mandrefana ny filohan'ny république ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina dia nanao ny entso zavatra mba ho tena tetikasa izy fiantraikany tokoa amin'ny fampandrosoana aty amin'ny faritra tsy mandrefana fa indrindrindra ataty district ny Toliara voalohany sy Toliara faharoa ny asan'ny fidram-panjakana dia tondra zay ataoko hoe tantsoroka zay mba natanterahana ny tetikasana gravina be raha mahafantatra fa misy ny tsy fitovizana eo amin'ny tompon'andraikitra aty an-toerana na ny bofity zany na ny eo anivon'ny ray aman-dreny ihany koa maro samihafa dia zay no apetraka ny lamina mba isiany faharombonana isiany fandraisana andraikitra mba ho tena lalana anankiray ahafahantsika mampandroso fa izay ny faritra tsy mandrefana zao tetikasa zao ny fanirinay dia tetikasa ohatran'izao tsy tetikasa hafa satria mibetsaka ny tetikasa hafa ihany koa mbola eo an-dalana famondra voalohana anazy tsika amin'izao tena zao tena ny faritra tia atsimo nakapobeny dia io no locomotive mitondra fampandrosoana ny Madagasikara ary fantatsika fa zava-dehibe tokoa zao tetikasa zao raha zay no nampiatoana azy tao anatin'ny fotoana lavalava mba nafahantsika tena nanao négociation teo ambany fitariana Andriamatoa filohan'ny République mba ho tena izy fiantraikany tokoa zao tetikasa zao fa tsy ohatran'ny tetikasa zay lasa ohatran'ny hoe fotsiny tombontsoany le mpitondra vola no hita anatiny ary za misaotra makateny ihany koa ro ray aman-dreny rehetrarehetra aty an-toerana ataony zay tsy mankasitraka atao ihany koa ny mankasitraka
kanefa kosa rehefa ny fanazavana fandinina dia samby matsapy ny rehetrarehetra fa zay ihany no avantsika manomboka an'izany tena fampandrosoana zany amin'ny alalan'ny fampikoboana ny indostria ny rena kibontanya ety amin'ny faritra atsimo andrefanao ary zay no tsy maintsy arana maso ny fanapahan-kevitra maro isan-karazany zay raisina nandrindra zao fotoana zao mba tsy hisy diso anjara ao anatin'izany ny tompona andraikitra rehetrarehetra indrindra ny amin'ny fiantraikany eo amin'ny fampandrosoana aty amin'ny faritra mikasika rehetrarehetra. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?